Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Mbola ho kristianina ve ny taranakao? Isandray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Voatsela kory izay dia nandeha nivavaka tamina fiangonana iray ny tenako. Tsara dia tsara ny fiangonana, na ny anatiny na ny ivelany. Fa ny zavatra nampalahelo ahy tao anatin'izany fiangonana izany dia izao olona antitra be daholo no nivavaka tao anatin'ny fiangonana io. Ary ny antitra izay ambarako amintsika izany dia olona maherin'ny 5 taona. Ray ihany no ankizy hitako tao anatin'ny fiangonana io. Ary ny mampalahelo aza dia izao, manana trano tsara tarehy mihitsy ilay fiangonana handraisana ny ankizy, misy kilalao isan-karazany saingy tsy ampiasaina intsony satria tsisy ankizy ao anatin'ilay fiangonana. Antitra be daholo. Aiza ary ny ankizy, aiza ary ny tanora no tsy tonga atao anatin'ity fiangonana tsara be ity. Dia nalahelo be teo am-pitoerana teo. Dia nisy eritreritra tonga tao anatiko hoe raha afaka 30 taona moa zany ka mematy tsy kelikely daholo reto olona antitra be reto dia iza zany sisa no hivavaka ato anatin'ity fiangonana ity, satria ny taniketsan'ny fiangonana dia ny ankizy sy ny tanora, reny ny hoavin'ny fiangonana. Dia nisy eritreritra tonga tao anatiko tao manao hoe an'Andriamanitra ny hoavy, Andriamanitra ny mahalala ny valiny izany. Ary mety izany koa angamba ny amalinao ny fanontaniana izay napetrako tany am-Pendohany hoe mbola ho kristianina ve ny taranakao, toy izany hoe Andriamanitra ny mahalala izany. Fa avy eo koa nisy tenin'Andriamanitra maromaro niverina tato anatin'ny saiko. Dia teo ny naharesy lahatra manao hoe tena marina fa adidin'ny ray aman-dreny, andraikitry ny ray aman-dreny mihitsy ny mikolokolo ny taranany ho an'Andriamanitra, fa tsy hoe avela fotsiny hoe an'Andriamanitra ny mahalala. Raha mijery ny soratra masina any amin'ny oabolana, ahitika tsara ny tenin'Andriamanitra manao hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza, fa na rehefa antitra aza dia tsy hiala amin'izany. Izany hoe ianao ray aman-dreny zany no mahalala hoe ity no tokony, fa tsy hoe zaro amin'ny lalana izay tiany fa izay tokony ho alehany. Ka ianao mahalala hoe tokony anaraka an'Andriamanitra izy dia zarinao amin'izay izy. Dia ireo olona be dehibe izay antitra tao anatin'ny fiangonana ireo, aiza daholo zany ny taranako ireo, aiza daholo ny zanako ireo, maninona ny tsisy ao anatin'ny fiangonana fa ry zareo ihany no tonga mivavaka eo. Raha mijery ny soratra masina, ohatra fotsiny izao any amin'ny Deutéronomie 9:7, dia ao amin'ny 9 io dia mampianatra Andriamanitra hoe ity ny didy, ity ny fitsipika dia tena tadidio, raiso, tandremo zao didy sy fitsipika zao sisy. Toy izany 7 manao hoe ampianary tsara ny zanakao zany ary resao na mipetraka ao an-trano ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifo. Izany hoe ny ray aman-dreny zany eo anatrehan'Andriamanitra dia tena manana baiko mihitsy Andriamanitra manao hoe resao amin'ny zanakao, izany didy sy fitsipika izany, ampianaro azy ny tenin'Andriamanitra. Izany ny dikany, satria rehefa mijeritsika ao anatin'ny soratra masina, ny famonjen'Andriamanitra dia tsy famonjena miantefa amin'ny olo-tokana zany, fa miantefa aminy sy ny ankohonany mandrakariva. Ohatra fotsiny izao, raha mijeritsika ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama any amin'ny Genesis 2:20 dia tsy nataon'Andriamanitra ho azy irery ihany, fa tena hoe ianao sy ny taranakao izy no hotahiko, ary Andriamanitra ao sy ny taranaka mandimby anao ao. Zany ny fikasan'Andriamanitra, ho Andriamanitra ao izy dia ho Andriamanitra ny taranaka mandimby anao ihany koa. Mijery koa tsika ny tantaran'i Josoa. I Josoa dia ilay lehilahy mpitaritafika izay nilaza teo anatrehan'ny Israely rehetra manao hoe raha izao sy ny ankohonako dia hanompo an'i Jehovah izahay. Tao anatin'ny tranomaizina any amin'ny asan'ny apôstôly 2:20 ry Paoly sy Silasy dia nisy mpiandry ny tranomaizina atao izay resy lahatra nahita ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra dia nanontany ny Paoly manao hoe inona no ataoko mba ho vonjena aho. Izany hoe fanontaniana individuel hoe izaho ahoana ny ahafahana mamonjy ny fanahiko. Dia hoy Paoly namaly azy eo amin'ny 9:30 manao hoe minoany Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Izany hoe ianao sy ny ankohonanao, fa tsy ianao irery ihany no tian'Andriamanitra ho vonjena. Anio ary havana dia te hitaona antsika mba ametraka n'izany vina izany, satria ny vina izay apetraky ny olona dia toy ny tanjona anankiray ka mahatonga azy hiasa hanatratra ny tanjona iny. Raha manana izany eritreritra izany ianao hoe tiako mbola kristianina,
ny taranako a dia nidikan'izay a tsy maintsy misy asa takin'izay a anatantearahanao ahatraranao azy fa raha tsy manana n'izany eritreritra zany ianao fotsy ianao hoe avelao fotsiny izy eo hoe rehefa lehibe izy dia mahita izay ataony eo fa an'Andriamanitra zany dia mazava fa tsy hanao na inona mihitsy ianao ary aza mieritreritra mihitsy hoe vitanao zany ny fitaizana ny zanakao araka ny tokony ho izy satria ny fitaizana ry havana dia tsy ara-batana ihany omenao sakafo izy tsy ara-tsaina ihany alefanao mianatra izy fa ny ara-panahy indrindra ihany koa manana didy ianao amin'ny maha-olona feno ny zanakao saina vatana fanahy manahoana ny fanabeazana ara-panahy izay ataonao ho an'ny zanakao sao dia variana fotsiny amin'ny ara-nofo dia sarotiny mihitsy tsy mahazo mihinana an'ity tsy mahazo manao an'izao fa zao manjary mararina zao fa manahoana ny ara-panahiny mety vitany ray aman-dreny tokoa ny manome ny zavatra rehetra ho an'ny zanany fa raha very ny ainy dia inona ny soa azo ao anatin'izany ho Jesosy Kristy anio ary dia te hitaonantsika andinika hoe ahoana ny ataoko mba hahatonga ny taranako mbola ho an'Andriamanitra inona ny andraikitra andrasana amiko inona ny zavatra tokony ho tanterahako fa raha fa keliny dia misy reto zavatra vitsivitsy reto izay tokony ho atao voalohany indrindra aloha zany dia zarinao izy hivavaka manomboka ao tokantrano mihitsy le fanazarana azy hivavaka asa mety asiana fanompom-pivavahana mihitsy ohatra rehefa hariva alohan'ny atory dia mamaky tenin'Andriamanitra dia mihira ianareo dia mivavaka zay dia efa zava-dehibe zay ary andraikitra ray aman-dreny koa ny mampianatra azy araka le Deutéronomie 4:7 ampianaro tsara azy hoe ahoana moa izany atao hoe Andriamanitra izany iza moa izany Andriamanitra izany zay ny voalohany ao atokantrano ao zany ao anatin'ny tokantrano koa faharoa dia zao le environnement iainany ao ataovy environnement tena hoe mahatonga azy atsapy hoe kristianina ny radio zay enona ny hira zay alefa ny zavatra ohatra dia mahatsapany le zaza hoe tena kristianina no fitaizana nanabeazana rehefa ny aorinana izy mety hiala fa rehefa vitanao ny adidinao sy andraikitra ao afaka eo anatrehan'Andriamanitra ianao ao anatiny satria nataonao araka ny tokony ho izy zay ahatonga azy ho kristianina dia ny fahatelo dia izao mijoro vavolombelona amin'ny taranakao ianao manazava aminy tantarao aminy foana ny asa mahagaga zay nataon'Andriamanitra ary zany rehefa jerevantsika ny an'ny Exodosy dia ambaran'Andriamanitra mihitsy hoe tsy maintsy ambara amin'ny taranaka rehetra ozy izy ny zavatra zay natao taminareo isaky ny manontany ny zanakareo hoe vinona ny ato mahatonga antsika mihinana nytony mofo tsy misy masirasira tony mahatonga antsika manao an'izao zavatra ao dia azavao aminy ampianaro aminy mijoroa vavolombelona amin'ny taranakao ambarao amin'izareo ny asa mahagaga zay nataon'Andriamanitra fa rehefa ianao ray aman-dreny ny tena resy lahatra dia mipaka miampitany amin'ny zanakao izay faharesendahatra ao zay ary zany io amin'ny zavatra rehetra mihitsy zay rehefa tsara fa zay antoko politika misy ianao ray aman-dreny any no antoko politika misy ny zanakao satria le freanao anatinao le faharesendahatra ao mifindra any amin'ny taranakao io ka ataovy zay ahatonga ny zanakao tena resy lahatra amin'ny fijoroanao vavolombelona amin'ny fitantaranao aminy ny asa mahagaga zay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao dia ny fahaefatra fahadimy zao mivavaha ho an'ny taranakao eto ambavaka ny taranakao mba hahatonga azy ireo tena ho tafatoetra mandrakariva amin'ny finoana akoatran'izay fahaenina dia izao aza miresaka zavatra hoe negatifa be loatra amin'ny zanakao momba ny fivavahana fa raha izany dia ianao ihany no mamafy voratsy any anatin'ny sain'ny zanakao any mahatonga azy tsy ho tia ilay fivavahana kristianina reny olona nany am-piangonana ireny dia izao tsy natao hoe tonga dia tantaraina mety tsy ho zaka ny magneno an'ilay izy dia lasa mahatonga azy ho kamo andeha hivavaka fa ampianaro tsara izy na misy olana azy anatin'ny fiangonana dia ampianarinao izy manao hoe mbola maha-olombelona aloha dia mbola misy foana ny olana fa zao tsika tsy miala amin'Andriamanitra izany tsika tsy mivavaka amina mpanompon'Andriamanitra izany Andriamanitra ny vavahantsika raha aza miala amin'Andriamanitra izany nareo fa tsinitsinina nareo raha miala amin'Andriamanitra ambaranao aminy mihitsy le etaetanao hoe ny any taranako dia tiako mbola hivavaka hiazona an'Andriamanitra tsy hiala amin'Andriamanitra fa sao dia hoe ianao tena nivavaka be na vita be tamin'ny asan'Andriamanitra sy teo anivon'ny fiangonana fa ny taranakao lasa nivadika te na lasa nandeha nanompo sampy na tsy mivavaka intsony na ihany koa manompo andriamanitra hafa mihitsy tena erreur zany ary faty échec amin'ny fanabeazana ara-panahy ary dia ianao ray aman-dreny ny voatondro voalohany anisan'ny antony na hatonga izany ka mitandriny sika ry havana mandinika isika fa ny zava-dehibe indrindra ao anatin'izany koa dia izao hoe ny fitondranao azy ao anatina tontolo
kristianina anisan'izany ny fiangonana ento mivavaka ny zanakao ento mivavaka ny zanakao ary ampidiro izy any anatin'ireny sampana samihafa ao anatin'ny fiangonana ireny mba hahatonga azy anana andraikitra mihitsy azy ao anatin'ny fiangonana satria ny andraikitra dia mahatonga ny olona iray ho raikitra ao anatin'ny fiangonana zany ny tena lova tsara indrindra ry havana ny fampitanao ny finoana an Jesosy Kristy marina ao anatin'ny zanakao izany ny lova lehibe indrindra izay tsy voavidy vola omenao ny zanakao satria famonjena ny fanahany zany ary dia imasoy ataovy izay fomba rehetra hatanteraka an'izany satria raha manana an'izany viny zany ianao manomboka amin'ity andro an'io ity dia tsy maintsy hiezaka ianao ahatraranao an'izay viny izay ary dia tanterao araka ny tokony ho izy eo ambanin'ny fiahina sy ny fanampin'ny fanahy masina ny zavatra samihafa izay lazaina taminao teo fa aza manantena hoe mirakla fotsiny fa io dia tahaka ny voninkazo ihany io tahaka ny voankazo ianao ka arakaraka ny fahaizanao mikolokolo azy no mahatsara azy sy mahatonga ny vokatra eo aminy ho tsara dia izany mahatonga ny hirantsika manao hoe izay mahakolokolo no manana ny soa ny fanontaniana petrako aminao ary dia izao mbola ho kristianina ve ny taranakao raha tianao zany inona ny andraikitrao inona ny tokony ataonao mipetraha dia mandiny amboary izay tokony amboarina fa tena mampalahelo izany hoe taranaka tsy mivavaka intsony zany ianareo menakavy no tian'Andriamanitra hanompo azy fa tsy ianao rery jerevy raha mbola misy olona tsy mivavaka ao manodidina anao eo amin'ny ankohonanao ao dia taomreo fa tian'Andriamanitra ianao sy ny taranakao no hanompo sy hidera azy dia tiatsika mbola ho kristianina ny malagasy eny na mbola afaka 200 taona 300 taona azy dia mbola ho kristianina foana ny firenena malagasy izany ny tanjotsika ary miezaka mafy sika anatratrany izany miaraka amin'i Jesosy ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen